anapaka mandrakariva ao am-ponareo ny ry havana ny fiadanany Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny Efesianina toko fahaefatra andininy fa 2:20 hatramin'ny fa 4:20 perikopa efa ny rahantsika namaky sy ny hainy teo ry havana no akatsika n'izao afatry ny tenin'Andriamanitra izao. Andeha isika hibanjina kokoa ny ao amin'ny andininy fa 2:20. Andininy fa 2:20. Andeha isika rehetra ny ara-maky izany amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe ho fanatanterahana ny olona masina ho amin'ny asan'ny fampona amin'ny fiangonana ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy. Tanjona anankiray izay tian'Andriamanitra hitondrana antsika ry havana, hitondrana antsika. Maninona moa ny hoe isika? Misy karazana zavatra anankitelo, anarana anankitelo izay lazain'ny apôstôly Paoly rehefa miresaka ny olona izy eto. Dia izao ilay ambarany eo. Satria mahita karazana anarana telo izany tsika amin'ny andininy anankiray io hoe ho fanatanterahana ny olona masina. Anankiray izay hoe ny olona masina. Fa ny anankiray faharoa dia ny hoe ny fiangonana, ho fanompoan'ny olona, fanompoana amin'ny fiangonana. Fiangonana. Fa ny fahatelo farany dia ny hoe ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy. Ny olona masina, ny fiangonana, ny tenan'i Kristy. Ireo anankitelo ireo anarana telo samy hafa ireo ry havana. Dia ambara amintsika fa tokana ihany ny tondrony izany. Tokana ihany ny tondrony izany dia tsy iza akory fa isika izao. Isika izao no atao hoe olona masina satria novidian'i Jesosy Kristy tamin'ny rany efa nodiovina sy navotana. Ary ny fiangonana izay misy atsika, ny isika mikambana, izany olona masina mikambana izany no atao hoe fiangonana. Ary io fiangonana io dia tsy iza fa ny tenan'i Jesosy Kristy ety ambonin'ny tany. Tenan'i Jesosy Kristy eto anivon'izao tontolo izao, isika ry havana. Ary izany no ambara amintsika amin'ity anio ity ny afatra ho antsika ary. Isika izay tsy hafa, ny olona masina izay mikambana ao amin'ny fiangonana ary mampiseho ny tenan'i Jesosy Kristy eto amin'izao tontolo izao, isika dia tarian'Andriamanitra ho handroso amin'ny fahatanterahana. Izany no lazainy hoe ho fanatanterahana, mandroso amin'ny tanteraka. Izany ry havana ny sitrapon'Andriamanitra amintsika. Mety efa nahazo antsika tsirairay avy izao teny izao hoe za dia tsy mba zangy olona tsy tanteraka ary tsy tanteraka ary oviana mihitsy a. Dia manitsy anao izany ny soratra masina amin'ity anio ity. Eny tsy tanteraka isika fa misaina ary mandroso ho amin'ny fahatanterahana. Androso amin'izany fahatanterahana izany tsika. Fa Andriamanitra izay vavahantsika dia Andriamanitra ny fahatanterahana. Andriamanitra masina izy. Tsy isy afaka niditra ao amin'ny lanitra, ao an-danitra isika raha tsy efa ampy izany fahamasinana, izany fahatanterahana, raha tsy mahatratra an'izany fahatanterahana izany. Fa ny olona tanteraka no mandova ny fanjakan'Andriamanitra ao an-danitra. Ho ankehitriny ary havana, mitaonanao ny soratra masina, mitaonanao ny Tompo androso amin'izany fahatanterahana izany. Ary asehony aminao ny fomba androsoanao ho amin'izany fahatanterahana izany mba ahazahoanao mandova. Ny fiainana mandrakizay izay miampiazakazaka antsika mianakavy, izay tena hoe katsahantsika fatratra, dia ny andovan'izany fiainana mandrakizay izany fa atoron'ny Tompo anao. Tsy afaka andovan'izany ianao raha tsy tonga amin'ny hoe tanteraka, raha tsy tonga amin'ny fahatanterahana. Izao ary sokafan'ny Tompo eo anatrehantsika ny lalana ho amin'ny fahatanterahana. Mandroso ho amin'ny tanteraka isika. Izany no nanomezan'Andriamanitra antsika fanomezam-pahasoavana maro samihafa. Izay ny fahamarinana voalohany ry havana. Tian'Andriamanitra androso amin'ny fahatanterahana isika. Ka izany no nanomezana antsika fanomezam-pahasoavana maro samihafa. Eo amin'ny andininy fa 2:20 dia misy karazana anarana be dia be tenenin'ny Paoly apôstôly. Hoy izy hoe izy nanome ny sasany ho apôstôly, ary ny sasany ho mpaminany, ary ny sasany ho evanjelista, ary ny sasany ho mpiandry sy mpampianatra. Karazana fanomezam-pahasoavana izay hita ao amin'ny fiangonana ireo. Raha amin'izao androntsika izao ireo dia mbola azo tohizana hoe sy ny sisa satria fantatritsika fa tsy ireo ihany ny fanomezam-pahasoavana. Fa ireo izany dia azo lazaina hoe fototra. Fanomezam-pahasoavana fototra nomen'Andriamanitra ny fiangonana mba hirosoana ho amin'ny fahatanterahana. Men'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana ny fiangonana mba androsoany, ahatongavany amin'izany fahatanterahana izany. Ravako malala ao amin'ny Tompo.
raha mbola mahita fahatsotsana ao amin'ny fiangonana zany tsika, mahita tsy fahatanterahana ao amin'ny fiangonana, dia mila mandiny tena sy mametraka fanontaniana amin'ny tenantsika tsirairay avy. Fa sao dia ilay fanomezam-pahasoavana nampitehiriziny tompo anao, tsy nampiasainao ka izany no mahatonga ny fiainam-piangonana tsy tonga amin'ny fahatanterahana. Fa raha ny sitrapon'Andriamanitra, ary voalaza soratra masina raha teo dia zao, izany fiangonan'Andriamanitra zany dia fiangonana tokony ho ampy ny zavatra rehetra, tokony manana ny zavatra rehetra, tsy mahantra ny fiangonana. Fa indraindray ny kristianina ao anatiny ilay mikambo anao mampahantra ny fiangonana, satria fihininy ilay fanomezam-pahasoavana, tsy avoakany, tsy zarainy, tsy ampiasainy amin'izay manandrify azy. Any ka hita ho fiangonana manan-kilema. Andeha nge ho vakitsika ry havana ny Efesiana toko 5 Efesiana toko 5 dia any 7:20 Paoly apôstôly mampianatra ny amin'ny hoe fifandraisan'ny Kristy sy ny fiangonana, dia tarafina amin'ny fifandraisan'ny mpivady, tahaka ny fifandraisan'ny mpivady, ny fifandraisan'ny Kristy sy ny fiangonana. Dia izao ny fikasan'ny Kristy ho an'ny fiangonana. Eo amin'ny 7:20 amin'ny anaran'ny Tompo, mba ho raisiny ho an'ny tenany izany ho fiangonana malaza, tsy misy pentipentina na fiketronana na izay toy izany, fa mba ho masina sady tsy misy tsiny. Izany ny fikasan'Andriamanitra ao amintsika fiangonana ry havana, ny anamboarany antsika, ny anefeny antsika ho tonga fiangonana tsisy ketroketrona, tsisy pentipentina, fa tena masina ho azy. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, andao zany hovaina zany ny fomba, hovaina ilay fisainany, hovaina ilay fisainana izay miteny mandrakariva rehefa mahita zavatra tsy mety eo amin'ny fiangonana. Izao koa ampiangonanao ohatra izao misy tsy mety eo, misy tsy mandeha ao. Fa sao dia ianao tsy mijoro eo amin'izay nametrahany Tompo anao, mahatonga an'izany fahampangany izany ao amin'ny fiangonana ry havana, araka ny tenin'ny Tompo. Fa lomeny fanomezam-pahasoavana maro ny fiangonana, mba hahatonga ny fiangonana tena ho hita hoe fiangonana masina ho an'Andriamanitra. Fa sao dia itsika tsirairay avy izay nampitehirizin'Andriamanitra an'izany fanomezam-pahasoavana izany no tsy mijoro. Fandinihan-teny tokony ataontsika izany ry havana, fa ny olona tanteraka, ny olona mandroso amin'ny fahatanterahana, ny olona mandroso amin'ny fahatanterahana dia izao mampiasa ary manararoatra ny fananana andreo fanomezam-pahasoavana andreo, manararoatra ny fananana andreo. Zany hoe manararoatra tiana tena dia hoe tena misitraka ny fisiany ny fanomezam-pahasoavana maro samihafa amin'ny fiangonana, ka mampiasa izany ho fanamboarana ilay fiangonana, ho tonga tena ny Kristy mamirapiratra eo anivon'izao tontolo izao. Ny resaka fanomezam-pahasoavana moa samy maro samihafa, izay ilay teneniko hoe amin'izao fotoana izao tsika efa be dia be miseho, tena miseho mihitsy ny voninahitra ny Tompo amin'ny fanomezam-pahasoavana omeny antsika. Misy mpanompon'Andriamanitra anankiray izay nijoro vavolombelona, tiako hisarihana ny saintsika, fa olona tsy nieritreritra, hitoriana teny fa tsy nieritreritra an'izany hoe andeha hanompo an'Andriamanitra, fa na tena hoe niaina tao amin'ny fiainana izao tontolo izao, tena toriteny fananarana, tsisy ninina niditra taminy, fa nandray tononkira anankiray fotsiny, nandray hira anankiray, dia niova fo, ampina nampiovany fony, ary tena natonga azy baby sy resy lahatra nanolotra ny fiainany manontolo ho an'i Jesosy Kristy. Izany no anambarana amintsika ilay fanomezam-pahasoavana izay omeny Tompo antsika, raha ampiasaintsika ho tonga lafatra ny fiainan'ny fiangonana ry havana, raha ampiasaintsika tokoa izany fahasoavana omeny Tompo antsika izany, ary tena ho hita ho fiangonana masina ny fiangonana. Ary dia manentana antsika ny tenin'Andriamanitra mba handroso amin'izany fanoloran-tena ho an'Andriamanitra miaraka amin'ny fanomezam-pahasoavana izay omen'ny Tompo antsika izany, mba tsy ho ampahantraina ry havana ny fiangonana, na amin'ny lafiny materialy na amin'ny lafiny olona arak'olona, dia aoka mba tena atsiaro ny fiangonana. Fa ny mampalahelo manamarika ny fiangonana dia zao tsy ampy an'izao indray ao am-piangonana, tsisy anao an'izao ao am-piangonana, tsy misy olona afaka anao an'izao ao am-piangonana. Mampalahelo zany, tsy izany ny nanaovan'Andriamanitra ny fiangonana, fa nomen'ny fiangonana ny fanomezam-pahasoavana rehetra. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana maro samihafa ny fiangonana mba handrosony ao amin'ny fahatanterahana. Fa marinana faharoa ry havana, mandroso amin'ny fahatanterahana, ohatry ny ahoana izany lalana mandroso amin'ny fahatanterahana izany,
ny olona izay mandroso amin'ny fahatanterahana dia olona miorina tsara amin'ny finoana, olona miorina tsara amin'ny finoana, izany ny olona izay mandroso amin'ny fahatanterahana ry havana. Eo amin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo sy ny fahaefatra ambin'ny folo dia izao ny vaky ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo, mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra, ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatry ny ahalehiben'ny fahafenoan'i Kristy, mba tsy ho zaza intsony isika ka ilangilana sy ampitambolombolen'ny rivotry ny fampianarana samihafa rehetra amin'ny saim-petsy ataon'ny olona sy ny fiendreny ahatanteraka ny hevitry ny famitahana. Izany dia milaza amintsika izany misy karazana rivotra maro samihafa mifofo an'io fiainan'ny fiangonana io, ny fiainantsika mino ilay fiombonana masina, ilay tenan'i Kristy aty an-tany, dia misy rivotra maro samihafa. Te androtana, te andrava ny voninahitra izay nampitafian'Andriamanitra azy. Dia eto izany dia hoe ny fiorenana tsara amin'ny finoana no lalana izorana, atongavana amin'izany hoe mandroso ho amin'ny fahatanterahana izany. Miorina tsara amin'ny finoana. Eto ry havana ny hoe ilay miorina tsara amin'ny finoana dia misy fahavalo, mikiky, hoy tsika misy rivotra maro samihafa. Ka indraindray ilay rivotra, ilay aretina mikiky, ilay rivotra mitsoka dia miainga avy ao anatin'ny fiangonana ihany. Indraindray izany dia ao anatintsika am-piangonana ao ihany misy fahatafitonana, misy fiheverana maro samihafa, samy manana ny andraisany azy. Na ten'Andriamanitra ray izao ihany ary ny toriana dia ny sasany mandray hoe izao io, dia ny sasany mandray hoe izao io. Ary na fampianarana ray izao ihany ary ny atao, rehefa samy miara-manompo eo dia ny sasany manao hoe ka zao ange, ka zao ane. Tsy mifanaraka, dia tsy mitovy ilay, sika hoe tsy mitovy ilay tadin-dokanga. Fa ohatrany hoe raha misy olona anankiray andao tsika hitantsika misy olona anankiray mitondra bisikileta dia mitondra entana izy eo amin'ny porte-bagageny eo, dia mitongilana ilay entana satria mavesatra, dia ny anankiray tsy ngevany, afaka mandeha sa tsy afaka. Vao mandeha kely izy dia mianjery etsy ananiny etsy, tsy afaka mandroso izy, tsy afaka mandroso amin'ny fahatanterahana. Ary izany ny mahazo ny fiangonana, matetika mpanompon'Andriamanitra maro samihafa. Misy misitona hidina tahaka ilay entana mavesatra teo, misy misitona hidina, izavy no misitona hidina, ohatra samy dekôninao ane, dia misy an'izany. Sasany dia hoe tsy manao ny asa firy, dia ozy ilay sasany ny asa be, zay foana maty eto, zay foana ny sahirana eto, aiza ve dia zay foana manao zay, manao an'izao, zay manao an'izao, dia sasany tsy manao. Dia inona ny dikan'izay? Vao situl'le mitambesatra ianao dia mitsipotitra, ohatran'ilay olona mitondra bisikileta, satria manindry balotage mantsy io ny dikan'ilay hoe milangilana io, tsipotitra, tsy afaka mandroso. Fa izany no iantson'ny Tompo atsika, fa tokony iorina tsara amin'ny finoana isika raha te handroso amin'izany fahatanterahana izany. Miorina tsara amin'ny finoana izany hoe raha mahita ny sasany mitambesatra fotsiny, tsy manao ny asa araka ny tokony ho izy ianao izany miezaka manindry ihany koa, miezaka manindry mba hahatonga azy tsy hasitona anao, fa izy indray ny maninona miakatra izy, satria sitononao mafy, mijoro mafy ianao dia voasitona miakatra izy. Avako malala amin'ny Tompo sarisary an-tsaina tahaka izany no anazavana amintsika ny soratra masina, fa itsika tsirairay avy dia atson'ny Tompo mihitsy mba tena iorina tsara amin'ny finoana tena izy, ka tsy ny sasany ao am-piangonana namantsika no jerentsika amin'ity fanomponan'Andriamanitra ity, fa Jesosy Kristy ilay maty nanadio antsika, nanamasina antsika, niaritra ho antsika. Izy no antony hanompontsika, ary izy no antony hijoroantsika, ka ozintsika hoe sanatria amiko. Raha anao tsinitsinina n'izany raha nalatsaka Jesosy izany, raha anao tsinitsinina n'izany avitra vitan'i Jesosy Kristy izany, noho izany za tsy maintsy mijoro tsara, satria izany nanendren'ny Tompo ahy. Ary tahaka izany koa no edina amin'izay atao hoe fifafin'ny rivotra avy any ivelany. Misy ihany koa ny karazana rivotra mifafy avy any ivelany, te handrava sy anakorontana ny fampianaran-diso maro samihafa izay manafika ny fiainan'ny fiangonana, mety hikiky ny fiainan'ny fiangonana. Ny olona mijoro tsara amin'ny finoana ka mahafantatra fa ny famonjeny dia efa vitan'i Jesosy Kristy ary efa azo antoka. Ny olona manana an'izany finoana izany ao anatiny ka mijoro sy mifikitra amin'izany, na tahaka ny inona na tahaka ny ahoana, fa mindraviraviny Satana
aty mampanankarena, aty mampazao, aty mampazao any amin'ny fampianarana maro samihafa, tsy mandaitra amin'ny olona miorina tsara amin'ny finoana izany ravako malala amin'ny tompo. Andeha ary sika tena hoe ho hita olona mandroso amin'ny fahatanterahana, ka tsy ho resin'ny ratsy, na ny ratsy izay mety hitantsika ato amin'ny namantsika atao am-piangolana, na ny ratsy izay alefan'ilay ratsy avy any ivelany, fa olona tahaka izay tena miroso isika ka miorina tsara amin'ny finoanan' Jesosy Kristy. Ary zao tsy afaka niorina tsara amin'ny finoanan' Jesosy Kristy ianao raha tsy manaiky ho ampitomboina isan'andro, mila ampitomboina. Eo le tenin'ny Paoly apôstôly, mba ho tonga lehilahy lehibe mahatratra ny ohatra ny fahafenoan'i Kristy, mahatratra ny ohatra ny fahafenoan'i Kristy. Roviny ianao ny ahatanteraka an'izany, raha tsy manaiky ianao ho ampianarina ka hianatra. Dia ohatra anankiray hitarihana antsika hoe isika izao zany mbola tsy tonga amin'ny fahatanterantsika fa eo an-dalana isika makany amin'ny tanteraka. Dia aoka isika samy atsiary fa eo an-dalana isika. Inona nataonao etsy an-dalana etsy? Andeha ve ianao hivoaka vady dia eo an-dalana dia joro iteko eo ampovoan-dalana? Tsy zany ny olona atao hoe olona eo an-dalana, fa ny olona eo an-dalana dia mandeha miroso. Aoka ho tahaka izany koa ny fiainam-panahintsika ka atsiaro fa mitombo sy miroso isan'andro amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, dia manaiky ho ampitomboina amin'ny fahalalana tsara ny Jesosy Kristy, fa izany ny olona miorina marina amin'ny tena finoana. Ry havako malala, mampahery anao ny tompo, tsy haharesy anao ny ratsy, tsy hataonanao ny famotahana, tsy azo ailangilana ianao, fa tena mety tsara ny fiainan'ny fiangonana noho ny fijoroanao ianao izay miorina tsara. Dia tsy ho tonga ianao indray zany ho resin'ny ratsy, fa ny ratsy azy mety ho voaovanao ho amin'ny fahatanterahana ihany koa. Mandroso amin'ny fahatanterahanatsika, izany ny sitrapon'Andriamanitra. Dia izany nanomezany antsika fanomezam-pahasoavana maro samihafa mba ho ampiasaintsika, fa izany koa dia midika hoe aoka isika hiorina amin'ny finoana, fa ny olona miorina amin'ny finoana dia afaka mandroso amin'ny fahatanterahana. Fahamarinana telo farany dia zao hoe mandroso amin'ny fahatanterahana isika, mandroso amin'ny fahatanterahana isika, ka eo amin'ny fanatanterahana zany hoe fandrosoana ho amin'ny fahatanterahana zany mifanompo isika. Eo amin'ny andininy fa 5 sy ny fa 9 ry havana dia zao no vaky ny soratra masina aminaran'ny tompo, fa mba hanaraka ny marina amin'ny fitiavana ka hitombo amin'ny zavatra rehetra ho amin'izay loha dia Kristy. Izy no hitombon'ny tena rehetra izay akambana sy ampiraisina tsara noho ny fifanompon'ny isan-toniny araka ny fiasan'izay rehetra momba azy amin'izay mety ho anjara asany avy, ka ampandroson'ny tenany amin'ny fitiavana. Raha zay ny hoe fitiavana miveriny indroa ny hoe fitiavana ao amin'ity andininy anankiroa izay andraisantsika n'izao fahamarinana faran'izao ry havana. Olona mandroso amin'izany fahatanterahana zany sika ka mifanompo ny fitiavana no lohalaharana takiana zany hoe fifanompony zany ry havana. Fa tsy misy olona tsy manana fitiavana ka afaka hanompo ny namany, tsy misy olona tsy manana fitiavana ka afaka hanompo ny namany. Noho izany azo lazaina hoe fototra ahafahantsika miroso ny fananana fitiavana. Fa rehefa ao aminao ny fitiavana, hainao ny mahatsiaro ianao hoe ay moa za manompo ny namako. Hitantsika miresaka hoe fifanompon'ny isan-toniny mantsy, soratra masina amin'ny andininy fa 9 hoe akambana sy ampiraisina tsara noho ny fifanompon'ny isan-toniny. Rehefa mieritreritra hoe toniny zany sika dia mieritreritra hoe vaniny, dia mahafantatra tsika fa misy hazo anankiray izay farany mamy indrindra dia ny fary. Zany zao no tena ohatra akaiky azahoantsika makasara-tsaina zany hoe fifanompon'ny isan-toniny zany. Ny fary satria tsika tena iray, dia ny fary ry havana dia mifampitondra izy, tsy misaraka izy zany, mifampitondra. Zany hoe trotrony ilay ao ambany dia hianjadininy aty ambony rehetra. Ary zany ny zava-mahagaga, fa ilay aty ambany izay miaritrano mafy satria raha misy fosotra zao mihinana fary dia avy aty ambany izy miakatra,
dia zany farany ambany izay miaritra mafy zany no mamy indrindra ao amin'ny fary mamy indrindra ilay anjadininy mafy indrindra no mamy indrindra dia avako malala ao amin'ny tompo ny fanompo sika mianakavy zany atao hoe mpianakavy ny finoana tena ny Kristy mifampikarakara ny dika zany mifanompo mifanohana mifampitantana mifampahery ao anatin'izao fiombonana masina izao satria tena iray ao amin'ny Kristy dia aoka isika tsirairay avy atsony ny tompo isika tsirairay avy mba haka ny toeran'ilay mpanompo indrindra ina ilay mpanompo indrindra amin'ny fary dia hoe izy no mamy indrindra nefa izy mitondra ny mafy indrindra miaritra ny mafy indrindra ry havako tsy tokony ao anatin'ny sain'ny olona izay mandroso amin'ny fahatanterahana mihitsy zany ny hoe inona ny asa moramora ao am-piangonanao inona ny asa maivamaivana inona mety amiko inona mampilama fa ny olona izay mandroso amin'ny fahatanterahana dia ilay manaiky anao na dia ny mafy indrindra azy na dia ny sarotra indrindra atao amin'ny fiangonana azy fa izany ny atao hoe manombo rehavako malala ao amin'ny tompo mampahery antsika izany maniry ny hanompo atao amin'ny fiangonana fotoana izao tena hirsoana ry havana zao vaninandro misy atsika izao dia tsy vaninandro ny fakalabahana ntsony fa vaninandro ny firotsahana tena mpanompo mirotsaka manolo tena marina ho azy ny tadiavin'Andriamanitra ary eo ilay loha hevitra izay mpanjintsika hoe manompo ny tompo amin'ny fahamasinana ilay Andriamanitra izay ivavahantsika ny ry havana dia Andriamanitra masina ary raha misy zavatra mampatahotra indrindra mampatahotra ny olona indrindra ka mahatonga ny sasany aza hoe tsy miditra am-piangonana satria mpanota hono izy izay hevi-diso dia tsy mendrika satria Andriamanitra masina fa ho antsika ireto zany ho antsika izay atao anatin'ny fiangonana indrindraindrindra dia atsony ny tompo mihitsy isika fa tsy miovy zany fahamasinan'Andriamanitra zany fa masina Andriamanitra noho izany tsy maintsy miroso amin'izany fahamasinana zany isika ary izany fifanompoana izay ataontsika amin'ny fiangonana zany dia fifanompoana masina tsy aroaroam-paharatsiny ry havako malala aoka isika samy andiny tena ary zany samy andiny teny na amin'ny teny alohan'ny vavantsika na amin'ny fitondran-tenantsika tena mahatsiaro ve tsika hoe mitondra soa ho an'ny namantsika miteny ataontsika na ny fitondran-tenantsika fa izany ny fifanompoana masina izay tadiavin'ny tompo amintsika fa tsy hoe ny andray dia alefalefa koa ny teniko zay mazaka zay tsy mazaka miala tsy ry havana sao dia sanatria ny teny alohan'ny vavantsika na ny fitondran-tenantsika izay ao anatin'ilay fikambanana ao anatin'ilay fiangonana ilay olona masina ilay tenan'ny Kristy sao dia sanatria ny teny avoaka ny vavantsika no mahatonga ny olona anankiray ho tafitohany tsy izany ny sitrapon'Andriamanitra mampandiny tenantsika izany mahatonga antsika ahatsiaro fifanompoana masina ny antsony tompo antsika mifampitondra ho amin'ny fandrosoana satria tenan'ny Kristy ary amin'ny tenan'ny Kristy rehefa hoe tenan'ny Kristy izany tsy misy hoe ny tanany ihany no mandroso fa ny tonga memitra fa miaraka izay ny zava-dehibe ihany koa tahaka izany eo amin'ity fiainan'ny fiangonana fiainan'ny fanompoana ao amin'ny fiangonana ity izany ry havana sainy mandrakariva zany sady mandroso ianao araka ilay teo hoe eny an-dalana ianao miroso ianao no mampandroso ny hafa ihany koa sady miroso ianao no mampandroso ny hafa ihany koa dia izany ten'Andriamanitra zany no mampahery ny fotsika mba hahafahantsika miatrika an'ireo fanompoana maro samihafa izay indraisitsika avy amin'ny tompo ao anatin'ny fiangonana raha fehezina ry havana ho tsarovantsika tsara ten'Andriamanitra izay nomena antsika tamin'ity anio ity dia milaza amintsika fa manana tanjon'Andriamanitra dia ny ahatonga antsika izay tsy iza fa tenan'i Jesosy Kristy miombona ato amin'ity fiangonana ity satria olona efa nohamasiny Jesosy Kristy ny tondra antsika ho amin'ny fahatanterahana izany no ataon'Andriamanitra ka izany no nanomezany antsika fanomezam-pahasoavana dia ampiasao ary zany ilay fanomezam-pahasoavana ampiasao tena mijoroa ianao hoy izy ny hirantsika izay hoe aza vela izy banga aoka hijoro ny mpiambony eo ambony manda tsy avela izy banga eo ambonin'izany manda nataon'i Jesosy Kristy misy atsika izany ary dia izao hoe eo ampirosoana ho amin'izany fahatanterahana izany tsika miorena tsara mba tsy ahazo anao ny ratsy fa ny ratsy azy tokony ho resenao
ho tonga tsara aoka tsy isika zany lay mpiala amin'ny lay mbola mpanampondray zay mety hoe fanaratsiana maro samihafa misy atao amin'ny fiangonana fa isika lay mpampatsiaro so dia tsy fanaovantsika ny andraikitritsika no mahatonga atsika mbola mahita an'izany clem zany ao amin'ny fiangonana ary dia aoka isika ho mpampirisika ny olona hijoro tsara amin'ny fanompona fifanompona masina no tanterahantsika mba tsy hisy tavela fa tena miaraka hiditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra isika man'Andriamanitra ny voninahitra ho amintsika rehetra kosa ny teniny ampahery atsika androso amin'ny fahatanterahana